Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Cahier Triomphe manolotra anao ny vaovao. Rony maty fitona rajamafy vokatry ny firehetana ny seho teny amin'ny jiramambo manamboly io marain'io. Fitehirizan-tsolika amin'ny tobo-pamokarana herinaratra ny Aksaf Power. Ity ny rehetra ity nahatrarorany ny fehezana ny famonoana ny afo. Tsisy fiantraikany amin'ny famatsiana herinaratra io firehetana io raha ny fampitam-baovao. Tsirototra amin'ny fiarovana sy ny fiadiana amin'ny fanondranana antsokosokony omby any ivelany ny fitondrana noho ny fisian'ny tambazotra mahatafiditra tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Ny fametrahana puce elektronika kosa ny vahaolana aroson'ny fiarahamonim-pirenena hamantarana ireo omby hanamora ny fanarahana ny lalany. Mitoetrany ny antso-izay ataon'ny komina Antananarivo renivohitra raha ny voalaza ny fikambanan'ny taksi any Antananarivo renivohitra. Orinasa tsy miankina iray misana ny contre-visitan'ireo fiara fitaterana nampiakape manoloana izany sy ireo mpiantsehatra. Amin'izao ankatoky ny fidiran'ny mpianatra izao dia tonga indray ny quiz school izay arahanao amin'ny Kolo TVFM sy ireo mpiara-miasa aminy. Farany any ivelany nomeloany filakevim-pilaminana ny firenena mikambana. Ilay tifitra misila nataon'ny Korea Avaratra ny harivan'ny talata teo sy nisy kosa ny sazy nomena ity firenena ity. Nantsipirindreo arahinao avy hatrany. Miaraba tompoko falitafaraka aminao indray eto anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary asaina ampanajana ianao tompoko lasy tompoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany. Isan-tarantsika izany dia olona roa no namony aindy fito naratra mafy vokatry ny firehetana izay niseho tany amin'ny jirama Ambohimanambola io maraina io. Fitehirizan-tsolika amin'ny tobo-pamokarana herinaratra ny Aksaf Power. Ity ny rehetra ity naharitra roa ora ny famonoana ny afo. Tsisy fiantraikany amin'ny famatsiana ny herinaratra ity firehetana ity raha ny fampitam-baovao. Ary ny fanadihadiany Andry Larson. Izao ny firehetana ny seho teny amin'ny jiramambo manamboly io maraina io tokony ho tamin'ny folora sasany. Nisy fipoahana ny joalajoala ny afo ary mipololotra nameny manodidina ny setroka. Fitahirizan-tsolika mavesatra iray amin'ny tobo-pamokarana herinaratra any orinasa Aksaf Power io ndrehatra io. Tsy mbola voamarina ny fototry ny afo raha ny fantatra. Fanaovana sodira tamin'ny faritra akaiky ny fitehirizana solika io kosa ny voalaza fa antony raha ny resaka nandeha teny an-toerana. Fa le fipoahana zay zany tsy mikonfirme an'izay zay hoe câble ny jirama le fa hanao investigation mihitsy. Fa ty le midonaka be ity zany le réservoir sa inona zany? Le réservoir ny rehetra eto midonaka. Piasa rony maty ary fito ny fantatra fa naratra mafy nalefa teny amin'ny hopitaly vokatry io firehetana io. Naharitra ora roa teo ny famonoana ny afo. Ny arahany mpamonjy vony, ny asekina, ny avy amin'ny jovena, ny jiramambo manambola ary ny polisy sy ny zandarmaria pirenena vaovao feny afo.
Fa io arivo ihany koa dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny eo anivon'ny Aksaf Power izay hotaterina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao rapitso. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy mazava ny politika ny omby eto Madagasikara sy ny lalàna mifehy izany raha nambara ny pahilalàna izay nanaovana fanadihadiana tsy rototra ny amin'ny fiarovana sy ny ady amin'ny fanondranana omby antsokosoko any ivelan'ny fitondrana noho ny fisian'ny tambazotra izay ahitana tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Ny fametrahana ny puce elektronika no vahaolana aroson'ny fiarahamonim-pirenena hamantarana ireo omby ireo anamorana ihany koa ny fanarahana ny lalany fanadihadiana. Voararany lalàna ny manondrana omby velona na enomby any ivelany saingy tsy manakana ny fisian'ny fanondranana antsokosoko izany noho ny goragora misy eto amin'ny firenena. Vao tsy ela no nandrenesana fisiana fanondranana omby tany Antetezambaro Tomasina. Faritra maro eto Madagasikara no sehon'izany raha ny fanadihadiana natao. Na misy aza ny politika ny omby sy ny lalàna mifehy izany tsy miatra araka ny tokony ho izy. Tsy rototra amin'ny fiarovana ny omby sy ny ady amin'ny fanondranana azy antsokosoko ny fitondram-panjakana noho ny fisian'ny tompona andraikitra ambony voasaringotra amin'ny tambazotra na mpanondrana. Misy fanondranana omby antsokosoko eto, misy réseau ary izay réseau-na fanondranana omby antsokosoko izay dia tafiditra ao misy ny ambaratonga fitondrana, misy ny olona izay eo anivon'ny tafika fiadihadiana ireny miaramila isan-karazany isan-tokony ireny izay manao io activité io eny amin'ny sisin-tany Madagasikara izay taterina mibotra aloha dia avy eo ahondrana anaty sambo rehefa tonga eny am-povoan-dranomasina. Misy an'izany sehatra izany eny Oala, misy an'izany amin'ny fatry mainty rano, misy an'izany amin'ny fatry ny Mitsinjo sy Soalala iny dia lasa facteur généralisé izay tsisy miteniteny. Ny fametrahana puce elektronika hamantarana ireo omby sy ny lalakizorany raha toa ka misy mangalatra no vahaolana aroson'ny fiarahamonim-pirenena sady pahilalàna nanaovana fanadihadiana. Izahay ato amin'ny namana dia manana logiciel izay efa ataonay en test amin'izao fotoana dia Zebutrak ny anarany. Izany hoe io logiciel io dia mampiasa puce elektronika izay apetraka amin'ny omby dia hita localisé amin'ny alalan'ny GPS izany ny omby tsirairay hoe aiza sy mandeha makaiza ary rehefa avy eo ao anatin'ny puce io dia misy ny historique an'ilay omby na ny mpividy na ny mpivarotra na ny morphologie na ny type ny volon'omby. Tsy manano sarotra mihitsy no mamantatra hoe omby avy aiza io no vidiana izy ary nakaiza amin'ny alalan'izay Zebutrak izay. Ny puce elektronika dia valable foana na maty azy ny omby. Raha ny fanazavana tsy manana finiavana ara-politika hiady amin'ny alatromby sy ny fanondranana omby antsokosoko ny fitondram-panjakana malagasy. Talohan'ny taona 2024 no efa nisy ny tetikasa saika hametrahana ny puce elektronika amin'ny omby izay novidiana 550 ariary ny iray saingy tsy tanteraka. Ny firenena Sinoa no anisan'ny manjifa betsaka indrindra ny omby eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Sakafo lavidy any ivelany sy any amin'ireo nosy manodidina ny enomby avy eto amintsika noho izy natoraly. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitohy hatrany ny antso-jay ataon'ny komina Antananarivo renivohitra raha ny voalazan'ireo fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra na ny TAR. Orinasa tsy miankina iray no isahana ny contre-visite ho an'ireo fiara fitaterana nampiaka-peo manoloana izany ireo mpiantsehatra. Narindra Randrianomanana. Tafiditra tao anatin'ny fivoriana tsaram-potoana nataon'ny tompona andraikitra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny fanatsarana ny tontolon'ny fifamoivoizana. Isan'izany ny fanomezana ny fitantanana ny contre-visite ho an'ny orinasa tsy miankina iray. Olona akaiky ny eo anivon'ny komuna ihany no tompony izany raha ny fanazavana. Manarak'izay, teboka miisa 700 no takina amin'ireo mpamily raha ny fanazavana. Dia hoe nisy ny fifanantonana kanefa fananiana, natao fananiana tsy nresahana taminay ity zavatra ngeza be ity. Zay zany no mampalahelo anay. Dia ho anay manokana zany hoe manakorotany zavatra ity ary tianay ho fantatry ny eo amin'ny mpitantana ny tanàna eny amin'ny faratapony fa anakorotany zavatra ity zavatra ho ataonareo ity satria fiveloman'ny olona ny tadavinareo kitikitiana ao anatin'ity zavatra ity. Satria rehefa omenareo ny tsy miankina io tsy ho voafehanareo tsony ny abus rehetrarehetra izay hitranga ho ataon'izay olona eo. Satria ny olona mety hoe ataon'izay hoe tsy maintsy manatsara ianao miaraka amin'ny didy jado na miaraka amin'ny rehetrarehetra. Izao ary izahay ery amin'ny contre-visite ery Antsakavy rehefa betsaka no menomenina. Efatra amby zato ireo jerena amin'ireo tômôbila rehetrarehetra izay hanao contre-visite, contrôle technique moa zany fihetsony azy. Dia ho jerena daholo ny pitsopitsony rehetrarehetra dia tsy mahafeno an'iny fepetra iny dia miala avy hatrany. Izay mihitsy soratra tao anatin'ilay taratasy tamin'izay miala avy hatrany. Dikan'izany zany zavatra rehetrarehetra zany dia tonga amin'ilay hoe élimination.
élimination en taxi zany le izy. Tsy voalohany izao fifanarahana mifono tetika ambadika ny fanapa-kevitra raisin'ny commune raha ny voalazan'ny filoha-lefitry ny FTAR. Tsy anaiky mora izany fanapa-kevitra izany ireo mpikambana ivondronan'ireo mpamily fiarakaretsaka eto Antananarivo. Ialana amin'ny lozam-pifamoivoizana no antony izao fepetra izao ary andrasana ihany koa ny fanapa-kevitry ny prefekturan'ny polisy manoloana izany. Hoe amin'ny zareo mitompona andraikitra amin'ny commune zany tokony efa mifanarahana hatramin'izay foana zany izy hoe tokony isy aloha ny fampiresana zay vao mampiasa didy zany. Zay zany zavatra nisan'ny tena zatra mampalahelo anay a. Ohatrany hoe mody langolangony zay hoe andao hiaraka hanentsika an'le client sika dia rehefa vao nefa asiny ambadika zany amin'ity resaka zavatra ity ndray. Ohatran'izay ihany koa tamin'ny droit de stationnement hoe misy lanterna mahafaka an'le client dia vao nefa ianao asiny tampoka indray zany aty amin'le resaka hoe droit de stationnement niakatra be. Dia ohatr'izay foana zany le fiasan'le commune dia ohatrany manahirana be zay zavatra zay zany. Voakasika izay fepetra izay ireo mpiantsehatra amin'ny fitateram-bahoaka mametra-panontaniana momba ny tena antony izao fiovana izao ihany koa ny filohan'ny UCDU. Fitakiana fenitra izay tsy zakan'ny mpitatitra sy ireo mpamily fiarakaretsaka izao fepetra raisin'ny commune izao. Andrasana ny fivoaran'ity fiovana hoentina anivon'ny fitaterana ity. Hatreto ireo mpanjifa no mibaby ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny fiovana heverina natsarana izany sehatra izany. Feo amin'ny setry ny famokarana kosa indray dia efa manomboka amin'izao fotoan'izao ny fanetsana ny vary aloha eto amin'ireo lemaka Antananarivo mavesatra amin'ireo mpamboly ny saran'izay fanetsana izay noho izy io mifanindry an-dalana amin'ny fampidirana ny mpianatra any an-tsekoly. Ary ny fanadiadiany manorana efizao. 3 ariary isan'olona isan'andro no karama mampanetsy amin'izao fotoana izao. Tsy niovy karama io raha mihoatra tamin'ny taondasa. Ambany kosa nefa izay karam'izay manoloana ny fiakatry ny vidim-piainana hoy ireo mpanetsy asendranay. Nunca fanetsana zao vao tamin'ny volanty dia efa mikaraka miazo 450 manomana ny tambary 450 ka zay zavatra tena vola be any efa nomboka tany amin'ny volana eny any amin'ny volana mia zany dia efa manomboka efa karakaraina raha tsantsy tavavokanao fa miady ketra aniko ketram-bary zao zay zavatra zay 450 ohatra efa miasa tany samy Yun tena grave amin'ny zany. Ny fanetsana dia vetivety dia amin'ny herinandro zay zao be da be ny vita. Amin'ny volana nianina ity miakatra amin'ny volana avril, amin'ny volana janvier. Takataka ny any amin'ny faritra izay tena ahitana mpamboly vary betsaka. Be mpanao ihany koa ny fanetsana ahitsy amin'ny tady na ny vary en ligne raha ny hita eny amin'ny lemakibe tsy mitatatra. Tsy dia hita intsony ny fomba fanetsana fahiny toy ny vary saritaka. Efa misy ny fifandaminana eo amin'ireo mpanetsy amin'ny fizarana ny anjaran'ny tsirairay amin'ny fanetsana ny tambary. Enjakenjana ihany ilay fandaniana amin'ny fidiran'ny mpianatra tiako le karama zany tsy dia nisondrotra moa le fitaovana amin'izao fa tena lafo be daholo 3 arivo. Miankina an'le io moa zany misy an'ity le ofa projet ty dia misy ny olona mitaitaina hoe ahoana le projet fanaovana lalana nefa mividina ketsy ety zao fa 500 ny sinks le sinks zany le fihezany iny zay le hoe sinks dia iny zao fa manome 500 nefa le nanomasom-boly ianao matetika maty le izy dia io mampitaitaina an'le olona zany hoe inona ny tokony atao. Mavesatra amin'ireo tantsaha ny fanetsana amin'izao fotoana izao noho izy io mifanindry an-dalana amin'ny fampidirana mpianatra any an-tsekoly. Maro amin'ireo tantsaha araka izany no efa manomana mambolana izay fanetsana izay. Tsy ny fanetsana ihany anefa ny fandaniana ataon'izy ireo fa eo ihany koa ny fikarakarana hafa toy ny fiasana tanimbary, ny vidin'ny zezika, ny fihavana sy ny maro hafa. Fa antoka iray ahafahana mahafantatra ny olana eny fotony indrindra ny olana izay iainan'ny tantsaha ny fidirana ao anatin'ny fikambanana iray. Raha ny zava-misy dia tsy ampy ny fahaiza-manaon'ireo tantsaha ka lasa araraotin'ny mpanangom-bokatra. Tokony isy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ananan'ireo tantsaha raha nambarany teo anivon'ny FTM na ny firaisankina tantsaha eto Madagasikara. Ary ny fanadiadiana entiny Mikael Ramallah. Tokony isy ny fiandrianana ara-tsakafo ho antsika eto Madagasikara, izany hoe tokony hanana ny maizy azy ny tsirairay, tsy mangataka amin'ny olona, ohatra mamboly, mihinana, mivarotra ary manana ambombava. Manana ny zo ny tombontsoa tokony ho azon'ny tantsaha indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra, hoy ny fanazavan'ny teo anivon'ny firaisankinan'ny tantsaha eto Madagasikara. Ny CPM zany dia manana
viana momba ny fiandrianana ara-tsakafo ka ny anisan'ny tanjona manokana tongavana amin'izay zany a dia eo zany aloha ny fiarovana ny zo sy ny tombotsoa an'ireo tantsaha ireo a mba ahafahany zany a mampandroso bebe kokoa ny tontolo eny ambanivohitra. Eo ihany koa ny fanampiana azy a amin'ny alalan'ny fifanakalozana zany traikefa fifanakalozam-baovao ny fanomezana anazy ny ahitao mpamokarana ara-teknika mba ahafahany mampandroso bebe kokoa zany amin'ny seha-piariana izay ataony. Maro ny olana misy ka tsy atratrarina izany fiandrianana ara-sakafo izany. Ohatra amin'izany ny olana amin'ny tsy fahampian'ny fahaiza-manao, ny olana amin'ny fitadiavana lalam-barotra, ny fananarotana ataon'ny mpanangom-bokatra sy ny maro hafa. Fa olana araka izany ny fanohanana tanteraka ireo tantsaha ireo. Dia tena manohana andry zareo mety ka hatrany amin'ny famokarana ka hatrany amin'ny fitadiavana lalam-barotra ho andry zareo zany satria raha mokatra fotsiny izy nefa tsy misy ny tsena dia verimaina fotsiny zany izay ary na eo aza ny tsena misy manko ny tsena zany ohatran'ny hoe ny collecteur misy ny tsena eny fotony zany izay tena anjakan'ireo collecteur local ka lasa mampihena ny tombony tokony ho an'ny mpamokatra zany fa lasa le collecteur local indray no misitraka bebe kokoa zany ny elanelam-barotra sy ny elanelam-bidy izay tena hoe iny nefa ny tena antoka ray zany hampandroso an'ireo tantsaha. Raha ny hita hatreto tsy mbola tafiditra amin'ny laharam-pahamehan'ny fanjakana ny fanatsarana ny tontolon'ny fambolena raha toa ka 700 mponina malagasy no tantsaha avokoa. Lafim-baovao hafa kosa indray tabataba maraimbe teny tsy misy fanajanany manodidina fanimbana ny lalana ireo amin'ny ankapobeny no mitranga ao amin'ny toeram-piantsonana taxi be eo Antoamadinika Antsalovana hoy ny sefokotany eo an-toerana. Efa nisy ny fiaraha-miasa saingy tsy ampy andro vitsivitsy dia niverina indray izany. Mikael Ramalany ho teny an-toerana. Amin'ny 4 maraina dia efa manomboka ny antsoantso eto Antoamadinika. Manaraka izany ihany koa ny tabataba isan-karazany. Efa nisy ny fitarainana natao saingy tsy nahazo rariny teo anivon'ny fokotany. Sy mba manaraka izany ihany koa ny lalana ary ny mponina manodidina indray no mahazo ny lalana ratsy. Dia miteraka olana be hoanay zany izy satria ny antony araka ny teneniko teo na dia misy fitarainana nataonay ary any amin'ny tompona andraikitrisana ambaratonga ohatra ny takany fiheveranay azy misy olona miaro zany ireo. Nefa moa zany ireo tomobily ireo coopérative telo ireo tsy mandoa vola ireo na raimbilany zany eto amin'ny fokotany zany na dia efa nisy any ary fiaraha-miasa hoe ho atao zany dia izay zany tena olana zany manoloana zava-misy indrindra moa zany ny fahavaratra zao ny andro eo amin'ny miteraka fahasombana ny lalana. Ny olona indray mandeha any anatin'ny ranom-potaka fa zalahy mipetraka amin'ny maina. Akoatra ireo tsy fanajana ny manodidina ireo, manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny alina. Tsy misy toeram-pivoahana toy ny toeram-piantsonan'ny taxi brosy hafa rehetra eto an-toerana. Iray ihany vokatra izany ny terminus sy ny fanariana maloto. Efa nisy ny fifanarahana natao, ny faneken'ny fokotany sy ny mpitatitra, saingy tsy voahaja izany. Efa nisy fanarahana mihitsy zany teo amin'ny andaniny sekina fokotany sy zareo filoana coopérative. Efa nisy hatrany ambony mihitsy ary misy taratasy fanaovana mihitsy tamin'izay fotoana izay. Fa ilay zany tapa-bolana, ray volana raha indrindra no ajain'ireo chauffeur sy ny karazan'ireo dia mivandra ilay fanarahana. Ohatra amin'izao zao fanarahana zany zao nataoko ohatra amin'ireny hoe tsy mahazo atoriana ny faritra Antoamadinika Antsalovana famille amin'ny alina. Dia tena vetivety kely azy zavatra izay no miantra dia tena miviry ihany indray zalahy. Ohatra amin'izany zao ilay hoe tena tsy azo anasana tomobile aty amin'ny faritry ny terminus dia tena manahoro zalahy no manasa tomobile. Miantso ny tompon'andraikitra mahefa ny fokotany Antoamadinika Antsalovana mba hijery ny toeram-piantsonan'ny taxi brosy ity. Isan'ny etaetan'izy ireo ny hamindrana toerana hafa an'ireo fiara isan-karazany ireo. Tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara kosa indray dia miisa 420 ireo sekoly tsy miankina tsy manara-dalàna ka tsy maintsy akatona amin'ity taom-pianarana ity raha nambaran'ny ofisy nasionaly misahana ny fampianarana tsy miankina. Anjaran'ireo ray aman-dreny araka izany manamarina ny fahazon-dalana ho an'ireo sekoly mialoha ny ampidirana ny zanany ao anatin'izay sekoly izay. Fanadihadiana Miramanitra. Tapitra ny fetrandro nomen'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena
Ho an'ireo sekoly tsy miankina, ny amin'ny tokony hikarakaran'izy ireo ny taratasy fangatahana fahazondalana isokatra. Fahazondalana izay angatahana eny anivon'ny train na ihany koa eny anivon'ny Cisco. Ampahany betsaka tamin'ireo sekoly tsy miankina no efa nahavita io fangatahana io araka ny nambarany avy eo amin'ny ofisy nasionaly misahana amin'ny fampianarana tsy miankina. Misy ny fepetra entitra ho raisiny ho an'ireo sekoly tsy miankina tsy manana fahazondalana isokatra kanefa tsy nikarakara ny fahazondalana atao anatin'ny fotoana nomena. Araka ny lalàna, tsy afaka ny anohy ny asa fampianarana ireo sekoly ireo ary iroso amin'ny fanakatonana ny tompona andraikitra amin'izany. Fa nisy kosa ny 420 ambiny izay tsy nanantona ary tsy nanao an'izay régularisation izay. Dia iroso zany amin'ny fanakatonana an'ireo sekoly ireo amin'ny alalan'ny fampandrenesana taratasy ofisialy aloha ny taletsekoly dia ny taratasy ihany koa mandeha ny amin'ny fokotany izay misy an'izy ireo tsirairay avy sy ny district sy ny région ary koa ny ministera hafa izay afaka miara-miasa amin'ny ministera fanabeazam-pirenena amin'izay resaka fanakatonana izay. Ho fisorohana no mety ho fisolokiana ataon'ireo sekoly tsy manara-dalàna ireo, anjaran'ny talentsekoly no mametaka ny fahazondalana isokatra amin'ny lalan'ny peta-drindrina eny arivon'ireny sekoly ireny. Anjaran'ny ray aman-dreny kosa ny mijery azy ireny. Izy izany hoe tsy tokony hamitaka ny ray aman-dreny amin'ny resaka fanoratana anarana fa tokony mitsahatra hatreo ny aktiviteany amin'ny resaka scolaire. Dia izay izany no hanetanana antsika ray aman-dreny mba hijery tsara indrindra amin'ny fisafidianana ny sekoly izay ampidirana ny zanakitsika mba tsy ho sanatria ho victime na ho lasibatra ny zanakitsika amin'ny année scolaire ho avy io fa mba hijery tsara an'izay. Efa nentanina daholo ihany moa zany ny sekoly rehetrarehetra ametraka ny anarany sy ny numéro d'autorisation d'ouverture eny anivon'ireo bâtiment scolaire dia iny ihany koa ahafahantsika ray aman-dreny zany mahita hoe manana autorisation d'ouverture marina ve sekoly ampidirantsika zanakitsika sa tsy. Raha ny antotanisa avy amin'ny ofisy nasionaly misahana amin'ny fampianarana tsy miankina, misy 7 ireo sekoly tsy nanana fahazondalana ka ny 420 no efa nahavita fangatahana sy nahazo fahazondalana, ny 420 ambiny kosa tsy mbola nanao izany. Araka ny antotanisa hatrany, sekoly tsy miankina avy amin'ny faritra Dianana 40 ary 10 kosa ho any Antananarivo renivohitra. Famelony anarana ny toy ny fampahalalam-baovao dia anaraka dokavarotra vitsivitsy isika aza misaraka amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV. Chris, vous allez vous aimer. Parabole andray zao ny tena sura ny langagement ve tsy mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya hoe sura idirana idura sura sura. Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona une installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Miaraka amin'ny tellement mora hoanina ary arisan-tsekola ny aiza misy ahy eto Madagasikara. Tsy mila zone tellement safidiko numéro 1 malagasy. Zay mitady raha tsara sady manara-penitra ho an'ny zanakay sy rem-pianatra. Zegny no mahatonga izahay mampiasa izy io n'olo kasomo tegna sarobidy tegna mazava ny sady fampiasa andavanandro mampizoto matentsekoly amin'ny fahatsarany.
Shoprite ny mora indrindratrany manolotra anao quiz school. Manampy anao hatrany ny Kolo TV sy ny Kolo FM amin'ny fidiram-pianatra ity. Ndao ilalao araka aminay fa bon d'achat 200 000 ariary maro no zaraina. Tsotra fotsiny, alefa samlarana 032 32 007 04 ny soratra hoe school, miampy ny anaranao feno sy ny adresinao. Fisarihana lehibe no karakarain'ny Kolo TV FM amin'ny zoma 2 septambra ho avy izao, ka mandraisa anjara sao ianao ilay tsara vitany. Milamina tsara midira mpianatra miaraka amin'ny Kolo TV sy Kolo FM. Panoany Shoprite. Araka ny efanarahana atao anatin'ny sary famantarana iny amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao dia tonga indray ny quiz school iarahanao amin'ny Kolo TV FM sy ireo mpiara-miasa mitsotra ny fandraisana anjara ao anatin'izay ary bon d'achat mitentina roa hetsy ariary maromaro no zaraina ao anatin'izany. Ary ny fanampanazavany tompona andraikitra eto anivon'ny Kolo TV FM. Ho fanampianantsika ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia faly indray ny Kolo TV FM zany manakaiky antsika hatrany amin'ny alalan'ny quiz school. Io quiz school io dia efa nisy foana hatramin'izay dia karazana jeu SMS ilay izy. Izany hoe tsotra be ny fandraisana anjara. Misy laharana omeko anareo dia ny 032 32 007 04. Io laharana io andefasanao SMS, zay zany fomba fandraisana anjara. Alefanao SMS amin'io laharana io ny soratra hoe school, SCH2OL, miampy ny anaranao feno sy ny adresy. Zay tsotra kely zay ny fandraisana anjara. Inona no miandry anao rehefa mandefa an'izay SMS zay ianao? Misy ny io lalao io zany zay efa nanomboka tamin'ny 14 aogositra izy io ary tsy mifarina raha tsy amin'ny 20 ny volana septambra ho avy izao. Dia rehefa lasa zay SMS zay dia isy ny tirage au sort na ny fisarihana lehibe karakarain'ny Kolo TV sy ny Kolo FM ny zoma 12 ny volana septambra ho avy izao zany. Ka ny zavatra miandry anao ao anatin'izay dia bon d'achat 200 000 ariary maromaro no zaraina. Zany hoe io bon d'achat io zany ahafahantsika ray aman-dreny mitsinjo an'izay fidiran'ny mpianatra izay, mety hividianana ataontsika fampitaovana ho an'ny fianarana, ny kahie sy ny tariny dia azontsika raisina aty amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM io bon d'achat io ao aorianan'ny fisarihana satria omenay amin'ny alalan'ny fandaharana rehetrarehetra misy eto amin'ny Kolo TV ho ampahafantarina eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany koa ireo izay voasarika tsara vitana zany ary marianay hatrany fa eo ambany maso ny commissaire au jeu no ataontsika ny fisarihana. Dia eto ary zay dia mbola manentana antsika hatrany satria mbola lavalava ny fotoana ahafahana milalao ao anatin'io jeu SMS quiz school io averiko ihany fa ny laharana 032 32 007 04 no andefasanao ny soratra hoe school, miampy ny anaranao feno sy ny adresinao ka hatramin'ny faha 20 ny volana septambra no ahafahantsika milalao farany zany hoe ny misasakalina amin'io no ahafahantsika milalao farany. Dia antitra teriko eto ihany koa fa azontsika atao ny mandefa maromaro zany, mandefa SMS maromaro amin'io laharana io mba hampitombo vitantsika fa mariako etona fa ny laharana 032 irery ihany no afaka mandray anjara ao anatin'ilay izy. Dia manentana antsika rehetra zany handray anjara fa izay eto amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM dia tsy mitsahatra hatrany manome fahafa-po antsika rehetra, manakaiky antsika rehetra ary manampy antsika rehetra ihany koa. Dia misaotra manokana ihany koa ny mpiara-miasa ao anatin'io quiz school io dia tsy zany fa ny Shoprite. Ihany ka ao anatin'ny vaovaon'ny kolotsaina kosa indray isika tsy ampy ny fampahafantarana ny kolotsaina maha-malagasy amin'ireo tanora raha nambarany ny fikambanana misehatra amin'ny kolotsaina. Tsy fahafantarana izay mitarika ho any amin'ny tsy fanajana sy ny tsy fitiavana ny kolotsaina maha-malagasy azo atao tsara nefa ho hiatrana izy ireo ny mampifandray izay kolotsaina malagasy izay amin'ny kolotsaina vahiny. Miramanitra. Fanohitra ireo an'ny fampandrosoana ny firenena ny kolotsaina misy ao aminy. Ity izany na amin'ny alalan'ny fomba fiteny, ny dia, ny nahandro, ny fomba fiakanjo, ny mozika sy ny maro hafa. Manana ny maha-izy azy ny malagasy eo amin'ity sehatra iray ity. Raha ny zava-misy anefa, mihavitsy hatrany ireo tanora no mahafantatra ireo karazana kolotsaina malagasy amin'izao fotoana izao. Ny fanaovana hetsika fampahafantarana ho an'ny tanora araka izany no isan'ny vahaolana manoloana io tranga io. Mila velomina indray ny kolotsaintsika, ahafahantsika indrindra ny tanora. Ny anankiray aloha mahafantatra voalohany indrindra mitovy daholo ny amintsika hoe be dia be ny zavatra izay fanao ny fomba malagasy izay fanaontsika
na efa tsy fanao intsony koa no tsy fantatritsika akory indrindra itsika tatsiorina zany itsika tanora tiorina ny fampahafantarana dia atao hoe tongotra voalohany makao amin'ny fanajana makao amin'ny fahalalana fa indrindraindrindra koa makao amin'ny fitiavana nireo kolotsaintsika zay tsara mbola mihoatra lavitra noho ny any ivelany tsy manakana ny fanatontoloana zany fa kosa anampy atsika hafantatra hoe iza isika tsy afa-misaraka amin'ny fivoarana ny fiainan'ny zanak'olombelona indrindra ireo tanora azo atao tsara nefa ny mampifandray ny kolotsaina malagasy amin'ny kolotsaina vahiny eto indray ny aingany fomba fitafy vaovao etsika amin'ny taonjato manaraka ifandrindra amin'ny fanatontoloana ifanaraka amin'ny maizy antsika voalohany indrindra ary azotsika ireariana rehefa mandeha any ivelantsika na amin'ny lafinina na ny lafininina fitafy matetika dia manana ny endriny amin'ny fotoana izay hitondrana azy dia manana safidiny rehetra fa zahay zany dia mizohy ny hevitra manao tolo-kevitra ary ny mampianatra ny olona anakambana kolotsaina ny kolotsaina vahiny amin'ny ankapobeny no mahaliana kokoa ny tanora malagasy amin'izao vanim-potoana izao mihavery tsikelikely ny kolotsaina malagasy anjarany tsirairay arak'izany no mandanjalanja ny rivotry ny fandrosoana misy maneran-tany fa ao anatin'ny fankalazana ny fahafitopolo taona ny orenany dia manomana seho goavana ny Alliance Française notsongaina manokana ao anatin'izany ny tarika ambondrona izay manana ny lazany anamarika ity fankalazana ny fahafitopolo taona ity araoary ny fanadiadiny tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny fahafitopolo taona ny orenany anatanteraka etsika ny eo anivon'ny Alliance Française tantananarivo isy ny fampisehoana iarahana amin'ny tarika ambondrona ny alahady voalohany ny volana septambra ho avy izao nofidina manokana ity tarika ity noho ny fahafantaran'ny tanora maro azy ny etsika izay natokana indrindra ho an'ny tanora fampisehoana akalamanjana no atao na ny concert extérieur ny seho ary ny olona manodidina ny 3,000 no andrasana ao anatin'izany mbola ao anatin'ny fankalazana trano ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny olona na ny trano fanaovana fampisehoana ny Alliance Française amin'ny alahady izao dia mikarakara fampisehoana miaraka amin'ny tarika ambondrona fampisehoana izay rarina ho goavana satria tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fahafitopolo taona ny Alliance Française izay nosokafana tamin'ny volana febroary teo ary tsy farana raha tsy amin'ny volana febroary 2024 ambondrona no natson'ny Alliance Française ankalaza ny ity fahafitopolo taona ity satria raha ny fantatsika ny mpikambana atao amin'ny Alliance Française ny ankabeazana dia tanora dia ny ezaka izany Alliance Française nitady artista ankafizin'ireo tanora ireo sy mahavory olona maro seho tokana izay iarahana amin'ny tarika ambondrona ity ho tanterahana ity ao amin'ny Alliance Française ity aritra adiny 2 ora sasany ny fampisehoana ary nanome zavatra manokana ho an'ity seho ity ny tarika izy ireo izay nilaza fa tsy nanomana seho hafa taorian'ny fankalazana ny 15 taonany dia ao anatina fazy anankiray mpamola volana zavatra zay fanovana fomba fiasa zany manaraka ny toetrandro kokoa zany satria miova foana mandritra ny vanim-potoana dia tsy nieritreritry ny anao seho mihitsy zay raha ny tokony ho izy fa noho izay efa raha miasa tamin'ny AFT zay dia anao an'ity seho ity zay miaraka amin'izareo ity fahafitopolo taona ity dia tiako tenena zany hoe ity ihany aloha zany seho eto Antananarivo ivelan'ny ohatr' izao zany aloha zany ao amin'ny eto Antananarivo film zany resaka ho an'le hoe seho kalamanjana ohatran'izao zany dia izay any tanana ny rehetrarehetra satria tsy mialon-jafy io ho an'ny rehetrarehetra fety natao ho an'ny rehetrarehetra io na anankizy mpianatra ato na ny ivelana na fa mihitsy izay koa nanaovana azy andro lahady inona efa niara-ny asa tamin'ny tarika ambondrona ny Alliance Française nandritra ny fankalazana ny 15 taonany tia nahaverina ireo seho niainana taloha ireo ka anisan'ny antony ny safidianana ny tarika izany tsy manakana ny fiara-miasa amin'ny mpanakanto hafa nefa izany raha ny fanazavana azo hatrany efa nisy ihany koa ny seho izay efa niarahana tamin'ny mpanakanto hafa izay miara-miasa amin'ny Alliance Française
izay ny mahakasika an'iny fa tsy mijanona eo amin'ny fianarana miteny sy miseho imasom-bahoaka fotsiny andy ny kabary manandratra avo ny maha-malagasy izy ary mampiray ny samy malagasy amin'ny alalan'ireo fomba mampanao izay mampiavaka ny faritra tsirairay avy ohatra amin'izany ny fankalazana ny herinandro ny kabary malagasy izay nitanterahana tany Tomasina farany teo tany an-toerana ary Gaetan Andranjilavo. De gagantony gana fa voro mahagaga mody gagagaga nefa izy ny tena mahagaga. Tena mahagaga satria nahoana tsy mifidy tevaka anjerana raha mahita rano nefa mbola masaky ny rano fandroy. Mahatseriky ty karaha ty lero tena mahatseriky. Somary gnagnagnagna nefa tena mahatseriky. Fotony tsy mifily saragna ilavoa lafa iro miditra mahita rano. Nefa io rano io avao lero andoloragna azy lafa iro maty. Variagna laha zaha midrakidraky drakidraky vorogno mahavariagna. Izy karaha magnano varimbariagna nefa izy ny tegna vorogno mahavariagna. Tsy malakondraha koa fa mahita rano. Efa rano tafavarigna agnaty tevagna satria avolosin'ologno amin'ny rano fisehany. Magna zany ahita drakidraky. Drakidraky vorogno mahamagna. Magnamboara karaha magnamagna kanefa izy ny tegna mahamagna. Ny mahamagna anahy aminanjy. Tsy mbo mifidy tevagna ilatsahagna izy koa fa mahita rano. Kanefa mbola rano fogna izy amolo volosagna ananjy. Ny Gana no niresana teto saingy manana ny fomba firesahany azy ny faritra tsirairay avy. Midika zany fa samy manana ny fomba fanehoany hevitra manoloana ny zavatra iray ny faritra tsirairay avy. Ny zava-dehibe dia ny hoe tafita ny afatra tiana ampitaina. Arahina sariteny sy haingo-teny zany ho an'ny mpikabary. Ahitana taratra izany ny fisaorana, fiarabana, ny fangataham-bady, ny famangina na ankasoavana na ankaratsiana sy ny maro hafa. Ireo rehetra ireo no mahatonga ny fampianarana kabary anana ny lanjany amin'izao fotoana izao. Manandratra avo ny mamalagasy ny kabary. Antony mahatonga ireo mpiampiofana kabary mampanao fanomezan-toky mialohan'ny hanomezana mari-pahaizana ho an'ireo mpiofana. Manontany anareo vonona ve anareo anatanteraka amin'ny atsakany, anatanteraka amin'ny andavany ny fampianarana izay nomena anareo. Vonona izay hiasy hanomtra ny fomba mampitenenana malagasy amin'ny alalan'ny kabary ary izay tiany tendrazany, tiany tanindrazany, oelavelona ny Madagasikara sy ny teny malagasy. Ratsehivina no tanterahana tao mahavelona Tomasina ny 120 hatramin'ny 720 Aogositra lasa teo ny herinandro ny kabary nataon'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy. Hetsika maro no natao nandritra ireo fotoana ireo toy ny fanaovana diabe, dia sy korana maro samihafa. Sehatra iray miroborobe eto amintsika ankehitriny ny fianarana kabary. Tsy ny fahaizana miteny any amasom-bahoaka sy ny fahaizana mampiasa fiteny malagasy ihany no tanjona amin'ny fianarana kabary, fa eo ihany koa ny fanandrantana avo ny maha-malagasy araka ilay fomba fiteny hoe izay tiany tenin-drazany tiany tanindrazany. Maresaka raisam-pirenena kosa izay indray nomelohy ny filan-kevim-pilamina ny firenena mikambana ilay tifitra misilina nataony Korea Avaratra ny talata hariva lasa teo. Tsy nisy kosa ny sazy izay nomena ity firenena ity etsaka ilan'izay manambara indray ny Pyongyang fa andefa misilina hafa indray ihany koa. Raha ny fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Manameloka amin'ny fomba rehetra ny tifitra misila balistika izay nataony Korea Avaratra nisidina ny abakabaka Japon talata teo ny filan-kevim-pilamina ny firenena mikambana. Izay no isan'ny fanapa-kevitra ny vohitra nandritra ny fivoriana izay naharitra ora 3. Ankoatr'izay, miantso ireo firenena rehetra mikambana anatin'ny ONU ireo birao maharitra, ampiatra sy hanaja ny fehi-kevitra sy ireo fifanarahana ao anatin'izay ONU izay. Tapaka nandritra ity fivoriana ity ihany koa fa isy ny fifampiresahana sy ny fifanakaloza-kevitra eo amin'ny lafiny politika sy diplomatika ahafahana mitady vahaolana maharitra. Tsy nisy arak'izany ny sazy nivoaka ho an'ny Korea Avaratra na ny ady mafy ao amin'izany azy Etazonia. Nanambara kosa nefa ny maseho Japonais ao amin'ny firenena mikambana Kolo fa efa amperinasa amin'izao fotoana izao ny tompona andraikitra isan-tsokajiny ary mety hisy izay sazy hivoaka izay atsoatsy. Manao antso amin'ny Korea Avaratra ireo mpikambana ao anatin'ny filan-kevim-pilamina ny firenena mikambana mba hanajanona ny tifitra misilina sy ny fampiasana ireo fitaovam-piadiana nokleary. Ny firenena Rosiana sy Chine manoloana ity trango ity samy nanameloka ny fihetsika Korea Avaratra. Notsipiny reto firenendehibe roa ireto kosa nefa fa manana andraikitra lehibe ary tsy afa-miala amin'izao ny Amerikanina.
Etsekilan'izany rehetra izany, namoaka fanambarana ofisialy ihany koa ny Korea Avaratra izay nilazany Kim Jong-un fa isy indray ny tifitra misila balistika ary ny ranomasiny Pasifika no kendrena amin'izany. Nolazainy Kim Jong-un ihany koa fa santatra ihany ilay misila ny talata teo, tifitra izay valin'ny fihetsiketsehana ataon'ny tafika Amerikanina sy ny Korea Atsimo amin'izao fotoana izao. Fa mialoha ny sarana amin'izao alina izao tompo klasy tompo vavy dia andeha ofitsinina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Roa ny maty, 7 naratra mafy vokatry ny firehetana niseho teny amin'ny Jerama Ambomanambola. Io maraina io fitehirizan-tsolika amin'ny tobo-pamokarana herinaratra ny Aksaf Power. Ity ny rehetra ity naharitra 2 ora ny fifehezana ny afo ary tsy misy fiantraikany. Amin'ny famatsiana herinaratra izany sy raha ny fampitambo vaovao iray. Fa tsy rototra ny amin'ny fiarovana sy ny fiadiana amin'ny fandranana antsokosoko. Ireo omby malagasy any ivelany ny fitondrana noho ny fisian'ny tambazotra izay mahavosaringotra tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Ny fametahana ny puce elektronika kosa no vahaolana roson'ny fiarahamonim-pirenena. Amantarana ireo omby ireo ary farany dia mitohy hatrany ny antsojay atao amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Raha ny voalaza ny fikambanan'ny taksi Antananarivo renivohitra. Orinasa tsy miankina iray no isahana ny contre-visite ka antony nampiakapeo ireo mpiantsehatra tamin'ity androany ity. Izay ny koa tompo klasy tompo vavy no entina indray mametraka ny veloma finaritra isaorana fena anao izay naritra nanaraka izao fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vaovao. Narainao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby.